Ny tolakandro ny lahady 10 ny volana jolay 2024 no nalaina tany Maran'Bato ka nitambesatra tao Ampazony Doany Fenorivo be ny Lambambinda ary dia nentina tany amin'ny Doany Andrainarivo Doany Avaratra Ambondrono ka ireo razan'olo no namotro votro izany ny aloavany fanesea omby. Nataony fombafomba rehetra ho fandraisana io lambambinda io avy eo nampidirina tao amin'ny lapany ampanjaka iandrasana ny fanompoa be.
magkatagalan na pasaman natin sa Arjagama. Sarap din magkatagalan na pasaman natin sa Arjagama. Karasaman natin sa Arjagama, yan yung mga nakakaba. Si Payin ko toksaran, si Payin ko toksaran. Sinunod na gano'n wala pa din ito pang kinulamanan. Sangkot sa lutar, Payin ko toksaran. Makatuloy na ako na sa ato, sa masinang gano'n. Banday! Zetsarakia magkatagalala ba rin? Zetsarakia magkatagalala pa sa mga natin sa Arjagama. Zetsarakia magkatagalala pa sa mga natin sa Arjagama. Kasaman natin sa Arjagama, yan yung mga nakakaba. Si Bayin pa po siya. Zetsinguta ka ng mga nakakaba. Hindi pa bang gano'n lang lang. Sandali-sandali na natin Bayin na po siya. Paano sa jomseng no pagda ka sinsan mo karakar dahil ka sana ka sa radyo pa kayo to ka tira kaya dahil arabay ng gusto na nga kung wala rin po yung mga pale paano sa jomseng no pagda ka sinsan mo karakar dahil ka sa radyo pa kayo to ka tira kaya dahil arabay ng gusto na nga kung wala rin po yung mga Malasa ng sinsan Malasa ng sinsan Ang sinsan na yan Ang sinsan na yan Dampatang sa kayo Kapag siya pagkaibayo Kapag siya pagkaibayo Ang sinsan na yan Sani, mga jember na nga sa itong pala kundi sana sa iyo na sinangapin. Awan ang turo pala kung mafirman kung mafirman ulungo. Ang kinamerikan sa sarapura naman isyo yung winiliw. O dahil naman tika baga sa mundo rin kong pala kundi sana. Kaya nga ninchilip na matinariwan yung tigoriw. Sidiw niya ito rano. O nang ramtak kaya yung naman yung tagariw chimanin kariw. O may bandere may no chito ang nariw. Gracias a la Zay ny aliny lahady fa 5 ny volana jolay io ihany niroso tamin'ny lamalama hitsenanany fanompoabe ny paikany tamin'ny 4 ora maraina ny andro ny latsinainy fa 9 ny volana jolay ny pokany basy voalohany hampandriana ny omby
얘네가 비. akaiky ny andro tsara nandry ny omby haravoana ny any lafivalony nosy tonga hiatrika ny fitampoany izay vaday managasina atao ao amin'ny doany avaratra ambondrony doany Andrainarivo.
naterina tao amin'ny zomban'izy efaday manakasina ny lambambinda sy ireo fanompoa. That's right. Não vale se me chamar na tia. Basta que lava né fuma. Outro numa galera nandeha ny ora tonga ny fotoana ampitampoa ka niditra ao anatin'ny valamena ny ampanjakabe ny Boeny doany avaratra tsy mijaly manjaka sy ireo mpiara-miasa aminy ary ireo razan'olo sy voromahery. Ny pokany basy marika fa tombo soamantsara ny fitampoa. Nentina niodikodina ny valamena izy efaday manakasina ho hitany rehetra.
nipoaka ny basy farany izay midika ho vely rano na ny Zanahary Anabo sy Andriamisara Efaday Malagasy. Nivoaka ny zombany Ampanjaka. Kolazagna tokoa ao tombony fanompoa zelagnany natao amin'ny andro nankiandro tinainy na n'izy Andriamisara Efaday Malagasy. Ka noho ny fitombozan'izay misaotra ny olombelo nolorazan'ny fanjakana indrindra ka ny razan'olo tsy miataka ao koa Ampanjaka isaka ny lafitany zay misy azy ao manareo mpitondra fanjakana tsy adigno amin'izany agny anao filoham-pirenena indrindra ka premier ministre dia raiky aminao ao lehibe ny gouvernement ilazagna anao zany gouvernoura indrindra ka sous préfet tsy adigno anareo député ao solom-bavambahoaka ato koa manareo président fokotany amin'ny faritra zay manodidinay ato amin'ny Doanivatra Andrainarivo tombo ilay fanompoa zay nataonay tato kanefa n'izy tombo mbala misy fomba fatao tsy mova noho ny fomba fatao tsy mova amin'izany agny amin'ny andro joma misy nyrebika atao zany indrindra ka ny sabotsy mandriba varavara ka noho zany tsy maintsy manao filazagna zay amin'ny andro nake zay nitombozany fanompoa zay natao tato isoragna manareo mpanao gazety ao amin'ny mitora indrindra ka mivatatenany ny raha manandafy nitsangana nagnatrika nanday tatitra ary agnatrika tatitra amin'ny tegnana eto. Karaha fa tonga eto nikarakara tamin'ny andro mandindra nikarakara amin'izany nanao ny adidy sy ny andraikitrany tsara kiaka ny andro nandramby nampirotso ny Beoro efatra voarotso ny Beoro efatra niditra napitampoka andreo fa Damanakasy karaha fa voatampoka reo fa Damanakasy niboaka eto Antsanjarafa tonga eto Antsanjarafa amin'izany velom-pisaorana mpanjaka be mitondra ny tany nanome fisaorana ny boin'ny mpanompo indrindra ny razan'olo tsy miataka indrindra koa ao koa zany nisa zay mitatao amin'ny Kabesy Sakanavaka. Amin'ny mahafetin'ny Sakalava ny fanompoa be no sady fomban-drazana dia nisy ny fanolorana barisa ho androna natrika avy amin'ny Ampanjaka. Tsy ny tegnako mamerina na jafady amin'ny tegnanareo zany hoe zany nisy hoe vakabariko teo misy hoany zavatra boaka ampelan'ny tegnana tagnany Ampanjaka natolona antsika ny razan'olo tsy akanavaka na Ampanjaka zany na razan'olo velo rano tsy miataka indrindra ka nareo saby azy amin'ny lohan-dragnahary tsy agnavagna zany na ny dorian-dragnahary zany ka misy zavatra boaka ampelatagnany natolotra ny tegnanay avambanareo fokon'olo sy ny razan'olo rehetra. Vita ny fanompoa be 120 ho an'ny Doany Avaratra, Doany Andrainarivo eny Ambondrona amin'ny fanompoa be taona 2020 indray miaony. Thank you.
ala baloni. Zay tsara dimy katakalana fa samandraty mitarika dama. Zay tsara dimy katakalana fa samandraty mitarika dama. Kara samandraty mitarika dama, neny mamy manaraka